Salama daholo eo andao raha ho fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Professeur Lula Samina izay nahazo tsodrano tamin'ireo ray aman-dreny sy olobe tao Mahajanga tao raha vantany vao tonga tany an-toerany. Jiolahy raindahiny amin'ny fanendahana antsoina hoe Nirikely no lavon'ny polisy. Any ameva tanàna indray dia nisy lehilahy anankiray izay nandoro olona velona ka nahiditra amponja. Ireo no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity. Ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tonga tagatagazy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndahoary. Tsy andraraka ilombiandoha aho ary tsy indro hatrany ny vahoaka malagasy fa indrindra ny vahoaka ny faritanin'ny Mahajanga izay toerana niaviana. Hoy professeur Lula Samina raha nankasitraka ireo ray aman-dreny zokiolona nitsodrano azy tao Mahajanga tamin'ny andro sabotsy 1 Aogositra 2024 lasa teo iny. Taoriny fanandrina azy dia nitsidika avy hatrany any Mahajanga ka izao izy nahazo tsodrano izao. Vahoaka maro no tonga nitsena azy tamin'ny androny 3 Aogositra 2024 raha vantany vao tonga ary nitondra fisaorana izy ireo moa ny tena ny nandritra an'izay. Tena velombolo ity ministra izay zanaky ny faritanin'ny Mahajanga ity raha vantany vao nahita anireo olona marobe izay tonga nanotrana sy nanome voninahitra an'izany fahatongavana izany. Ary maro sahady moa ny vahoaka ny Mahajanga iray manontolo sy ny faritanin'ny Mahajanga iny amin'izao fotoana izao miandrandra vokatra tsara sy fandrosoana izay hoentiny ireo ministra izay avy ao amin'ny faritany misy azy ireo. Indrindra fa ny vahoaka ny Analalava izay tanàna tena fiaviny ity ministra ity dia tena manantena sy matoky ary miandrandra an'izay fiovana goavana izay hoentiny ity ministra amin'ny faritra sy tanàna izay fiaviny izay. Etsy andanin'izay resaka tsy fandriampahalemana lavon'ny balan'ny polisy IR sy ny CUI i Nirikely tamin'ny androny 3 Aogositra 2024 tokony tamin'ny fitora alina teo tetsy amin'ny pavillon ny Analakely. Efa naran'ny polisy akaiky ity jiolahy ity nandritra ny fotoana naharitra. Fantatra fa lehibe ny mpanendaka izay mampitaraina ny eny Analakely sy ny manodidina izy io. Nametrahana velam-pandrika ity farany tamin'ny arivan'ny 3 Aogositra lasa teo iny. Teo ampanendahana mpandalo teny amin'ny pavillon izy no nisamborin'ny polisy. Tsy nanaiky mora foana nefa inirina kely ary namoaka basy ka voatery ny tifitra azy ny polisy. Vokan'izay tsy tana ny ainy noho ny fahaverezan-draha be loatra ka izao maty tsy tradrano izao ity tovolahy izay mpanendaka sy mpanao asa ratsy eny amin'ny faritry ny Analakely sy ny manodidina iny. Midika izany fa miezaka manao aintso zavatra mihitsy ny mpitandro ny filaminana mba hampandrofahalemana ny tanàna. Ary ho anareo izay mpanao ratsy dia zadratsy ianareo amin'izay asa fanaovana ratsy zay ka izao lasa mamoy aina tsy fidiny noho ny afitsoka an'izay asa ratsy efa mahazatra izay satria mantsy efa lasa fotom-pivelomany ireo olona izay manao an'izay asa ratsy zay ny asa resaka fanendahana sy ny maro hafa izay indrindra fa ny ao andrenivohitra ao. Misy farany daholo ny zava-drehetra ary ny ratsy atao dia mivaly ratsy foana fa tsy misy ny ratsy atao mivaly soa izany fa ny soa atao no levenam-bola ka noho izany dia manaova ny tsara hatrany fa tsy mahafaty antoka akory ny manao ny tsara. Mbola ao anatiny izay resaka tsy fandriampahalemana indray dia tranga hafa mihitsy no niseho tany ameva tanàna tany tamin'ity faraparan'ny herinandro ity izay loza tsy mbola fahita firy no nataony ity tovolahy tao ameva tanàna ity. Nahitra ponjavonjo maika ao ameva tanàna ilay rangahy izay nandoro olona anankitelo be izao, izany hoe olona velona izany no nidoran'ity tovolahy ity tao amin'ny kominina Antanimbary ny 4 Aogositra lasa teo iny. Nisy disadisa moa ny teo aminy sy ireo olona ireo ka izay no antony nandorany anireo olona telo ireo.
Namoa ny ainy nandritra izany ny zaza sy vehivavy anankiray na noezaha na noentina tany amin'ny hôpitaly aza fa tsy tana itsony ny ainy. Ka manoloana an'izay tranga izay dia maro ny taitra sy gaga ary talanjona amin'ny hoe olombelona tahaka ny ahoana loatra ity ranamana ity izay nahavita nandoro olona mbola velona be izao noho ny resaka disadisa izay tokony azo nalamina izay hatrany ka izao ny afara amin'ny famonoan'olona izao. Tena nihasarotra izany no miaina eto amin'ny tany sy ny firenena ho aiza loatra ity firenena ity raha izao no mitohy. Ny zavatra hita any anaty filma ve dia ampiharinao eny anivon'ny fiarahamonina amin'ity resaka habibiana ity sa mamonomoly ka tsy zaka intsony ilay miaina ka lasa tafananao foana tahaka an'izao. Manoloana an'ity tranga ity dia maro ny olona izay milaza fa aleo mba atao maso solomaso ny olona navita fahabibiana tahaka an'izao satria mantsy ny olana dia raha ampidirana amponja zao ity ranamana itya dia mazava ho azy fa tsy maintsy higadra moa izy ary ahazo taona maromaro mihitsy ao amponja izay fa rehefa avy eo votsitra avy ao sao de hanohy ny asa ratsiny indray na ihany koa hitohy indray ny resaka valifaty isan-karazany. Ny olona tahaka an'izao no tena tokony ho saziana mafy dia mafy ary tena tokony ho faizina mafy dia mafy mihitsy satria tena efa biby izao fa tsy olombelona intsony. Mba olombelona ihany ianao milamina ve ny sainao mahita ny olombelona izay mitafo no famandra tahaka anao nefa dia vitanao zao no manalaina azy amin'izay resaka fandoroana izay tsy hoe kisendrasendra na ihany koa accident akory fa tena zavatra ninina atao izao amin'ny izay hevitra tsy mitovy sy ny disadisa kely amin'ny tsy fanarahana eo anivon'ny fiarahamonina fotsiny no nahatonga anao nahavita any zavatra ratsy tahaka an'izao. Izay avy ety Ambohidahy gasy dia mirary fiononana feno ho an'ireo izay niaran-doza tamin'izay resaka von'olona tamin'ny fomba feno bibiana izay. Enganeka handrem-piadanana ny maty ary ho tsara levenana fa ho an'ilay navandoza kosa enganeka mba tena ahazo sazy izay farany izay mafy amin'izay mantsy mba hofay ary tsy hamerina an'izay asa ratsina izay intsony. Trangan-javatra tsy mbola fahita mihitsiny raha ny tranga tahaka an'itony izany hoe fandoran'olona velonaina izany. Mihevitra mantsy ity ranamana ity fa tena tany tsy misy fanjakana ity tany ity ka izay tiany hatao dia vitany avokoa. Tadidio fa misy lalàna mifehy ity tany diavintsika ity ary samy zavaboarin'Andriamanitra avokoa isika rehetra. Raha izany resaka famonoana olona izany dia tena mahavoasazy ary helon'ny lalàna izany. Raha ny tokony ho izy aza dia tokony ho sazy mandra-pahafaty no ho azon'ireo izay minia mamono olona izay. Fa misy amin'ny faritra eto Madagasikara dia tsy manaiky mihitsy raha ho an'ireo olona izay namono olona izay ka tsy ho vonoina ihany koa. Tahaka ny misy any amin'ny faritra Sofia iny dia misy ny atao hoe besabao izay andian'olona mametraka ny dina na amin'ireo olona izay manao ratsy na mpangalatra izany na ireo olona izay mamono olona tahaka ny tony ka avy hatrany dia tapahan-doha. Izay sy izay moa no masaka azona rozy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy saotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny videontsika ary tsarovatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sesy sy tomatao gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.